Ny dadiko, ny nenitoako, ny namako sy ny ankamaroan'ny vehivavy eto Analanjirofo dia tratran'ny voka aloha loatra. Ny agnarako Kasimira. Isan'ny victimen'izany grossesse précoce zany ny tenako satria ny mamako niterakay à l'âge de 16 ans. Napetrany tamin'ny dadiko aho dia lasy izy. Fa ny papa kosa nanohy ny fianarany tany amin'ny université. Izay tantaran'ny vehivavy eto Analanjirofo zegny no tiako hovana. Ka izany no mahatonga milofo be ao amin'ny fianarana. My name is Kasimira. My best subject is physics chemistry. Ny avantageko tao agnatin'ny club Creuse dia nandrisika anahy hianatra bebe kokoa, nampianatra anahy karazagna violence zay mety hiatra amina tanora na l'école na ivelan'ny école. Dia ny fahatelo kosa nampianatra za hiaro tegna amin'ny mampianatra mba tsy ho bevoka ao amin'ny mpianarana. Teo lasa docteur za mba tiako zegny ho accessible bebe kokoa ny fitsaboana.